Fiainatsika tsirairay avy ataovy amaina zay amany ary rehefa fotoana famarana toy zao dia tsy mitovy tamin'ny fanombohana indray ny zavatra hitranga sy ny zavatra iseho fa isy fifaliana mihoatra indray satria ho faranana ty fotoana ty eto ampanombohana amin'ity famaranana ty dia te hiteny zay hoe makasitraka manome tena hoe makasitraka avy anatin'ny fona iny ny fahatongavana le teto vololanina tetotsika mianakavy ny andro voalohany zoma ny andro faharoa sabotsy ary ny ty andro fahatelo amin'ny famaranana amin'ity alahady ity miarabatsika ary manona ny fiadanan'ny tompo eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy manasanao hivavaky tsika amin'ny fanomboana amin'ny fotoana ray masinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto zay tonga eto anatrenao indray eto amin'ny kanja anehonao ny voninahitra satria ny vololany leto zanakao miara manome voninahitra ny anaranao masina manatitra fisaorana zay fa ny fahatanterano ny famaranana dia no ny fitantananao ny fanombohana sy ny fitohizana ny deuxième jour makasitraka ray masina amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fetezany ny andro androany amin'ny famaranana dia teo ny tananao teto anao nanao zavatra mahagaga teto anao nandrenesanay teny zay lalina tao amin'ny fandrenesana maha-olombelona fa nampifantarinao anay tamin'ny alalan'ny fananao masina ary nampahazo ainao ny nofonay satria ainao an'izay mahazo azy ny teny ary fahasalamanao an'ny nofo rehetra indrendriamanitra zany fitiavanao anay fa fony mbola tao anatin'ny fiodinana zay dia fa miantso anay ho zanaka ianao no nahatozao anay mifitehirizanao anay tsirairay avy amin'ny heritsitanjaka ary fahasalamana mendrika ho deraina anao tombo ianao nilaza fa tsara lavitra noho ny tamin'ny fanombohana ny famaranana ary ao anatin'ny famaranana anao manao zavatra tsy takiky ny saina indray makasitraka Andriamanitro ny amin'ny premier jour ny amin'ny deuxième jour ary indrindra ny amin'ity troisième jour famaranana ty fitorina filazantsara ity teto betafo zavatra tsapanay nandritry ny telo andro Andriamanitro dia hitanay ny tananao taony marariny sy taninao ary ny tsy ambaniny zany fambondriny re olona nanolo tena ny be baka teo anatrenao satria Andriamanitra tia ny olona rehetra mba ho vonjena ianao tonga eto zay amin'ity takarivo ty miakohaka manome voninahitra tatera ale Andriamanitra lehibe Andriamanitra masina Andriamanitra ambony indrindra ianao no nateranay fisaorana mandrakizay aokanao hitsandraky misandrata raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina manokera avy Nazareta amen. Nanao zavatra Andriamanitra ny andro voalohany nanao zavatra Andriamanitra ny andro faharoa ny maly ary tsy latsa-danjany zany ny andro androany iza manantena fa hanao zavatra Andriamanitra androany ampidiny vetivety ny tanana iza manantena fa hanao zavatra eo amin'ny fiainan'Andriamanitra androany atsangana ny tananao anle le etaetanao mihitsy tena hanao zavatra eo amin'ny fiainako mihitsy Andriamanitra androany aza ampidiny ny tanana iny fa tiako anao hita tanana mafy ho an'i Jesosy Halleluja. Ia dia mbola mamerina ny fiarabanantsika eto Betafo amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa amin'ity fotoana mahafinaritra ity rendez-vous miaraka amin'i Jesosy eto Betafo ary Jesosy ny tompon'ny fanasana ka niantso anao eto amin'izao toerana izao androany ary raha izy niantso anao eto amin'ity toerana ity dia tiako sady ny manentana anao
fa iasa manokana eo amin'ny fiainanao izy androany. Manaova amenina mafy zay olona miandrandra an'izany. Raha olona tena miandrandra fa iasan'Andriamanitra androany a, zany olona zany tsy tafapetraka ao amin'ny toerany fa izy miorakoraka sady. Satria zany olona zany no nasainy Jesosy eto amin'ity toerana ity androany. Ary zay olona nasainy zay nifankahita aminy amin'ity fotoana androany ity. Manasanao hitsangana eo amin'ny toerana misy ianao a, ndao nome voninahitra an' Jesosy ilay tompony ity fotoana ity tsika androany. Anome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny Salamo 107. Ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ho an'ny mpiventy hira nataon'ny Korahita, Andriamanitra no aro sy hery antsika, mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana izy. Izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misambo haravara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Misy onoko ny sampany, dia mampifaly ny tanan'Andriamanitra. Tananan'Andriamanitra fonena masiny avy indrindra. Andriamanitra no eo afovoany ka tsy mba hetsika izy. Andriamanitra no hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Amen. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo hoe: mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ianao tonga eo androany, tonga eto androany ity, inona no andrasanao? Iza no andrasanao? Hitady amin'ny pasteur ve ianao tonga eto androany, sa hitady an'i Jesosy? Fa raha Jesosy ny tediavinao dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: izy ilay mpamonjy mora azo amin'ny fahoriana. Te anontany ianao androany, inona no mety fahoriana mandalo ao aminao androany? Fa misy anankiray izay efa niteny hoe izy ilay mpamonjy mora azo tediava amin'ny fonao rehetra. Ary faharoa ny tenin'Andriamanitra teo: izy hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Tsarovy, mety alina angamba ny lalovanao zao eo amin'ny fiainanao, ohatra ny tsisy masoandro mihiratra. Ozy izy ianao efa ela ny tady an'Andriamanitra, efa ela ny teo sitrana fa tsy afaka, efa ela ny misy problème amin'ny fiainako fa tsy hitako izay vahaolana, to tsy mety misy mazava ny fiainako. Hoy ny tenin'Andriamanitra: izy ilay mamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Mitiava mafy an'i Jesosy ianao zao, satria hoy ny tenin'Andriamanitra efa madiva ho maraina ny andro. Alleluia. Rehefa Andriamanitra miasa, mazava miposaka eo amin'ny fiainanao. Ary hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesisy, raha vao nanomboka Andriamanitra nanao zao tontolo zao, dia hoy ny tenin'Andriamanitra: nisy hariva ary nisy maraina. Ny an'Andriamanitra ny tany sainy voalohany aloha avy any amin'ny aizina makany amin'ny mazava, avy any amin'ny alina makany amin'ny andro. Lôzika antsika sy anao olombelona dia inona rehefa miteny maray tsy hariva? Ny anao avy any amin'ny maraina makany amin'ny hariva, zany hoe avy any amin'ny mazava makany amin'ny maizina. Fa ny lôzika an'Andriamanitra avy any amin'ny maizina makany amin'ny mazava, dia ozy izy hoe nisy hariva, nisy maraina. Androany maraina miposaka ho anao io, miorakora mafy ho an'i Jesosy. Zany ny zavatra hitsanga eto androany, satria ny maraina miposaka ho anao androany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny boky ny Ohabolana: ny fiposaky ny masoandro ny marina ozy izy dia tahaka ny fiposaky ny masoandro maraina, tsy mijanona raha tsy mitatao vovonana. Ka androany zay no ataon'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Andao hiandrandra'Andriamanitra tsika sy ianao, ahofahofa ny tananao amin'izao ora sy fotoana izao. Iny tananao mitsangana iny mariky ny fifandraisanao amin'ny lanitra connexion anao amin'i Jesosy. Dia manandrata vavaka amin'izay amin'izao fotoana izao, satria hoy ny tenin'Andriamanitra: tiako ny lehilahy hivavaka hanandra-tanany eny tontolo eny. Asandrato ny tananao eto ampovoan'ny tanàna Betafy, fa eto no hamangin'Andriamanitra anao. Ray masina amin'ny anaran'i Jesosy, eto amin'ity tanàna eto ampovoan-tanàna ity izay manandra-tanana mivavaka androany. Ary eto izay mitady ny tavanao, eto izay manandratra anao, eto izay ny miandrandra anao, eto izay miandrandra ny voalazan'ny teninao hoe izy hamonjy azy rehefa madiva ho maraina ny andro. Androany ianao ny tediavina eto amin'ity toerana ity, satria io voalazan'ny teninao:
izy le mpamonjy azo amin'ny fahoriana. Androany mino sy manantena ary miandrandro zay androany hiditra tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy zay manana fiandradrana androany ianao. Misaotra sadiny amin'ny famanginao, misaotra sadiny amin'ny fanatrehanao meloty eto amin'ity toerana ity, satria ianao ny fototsy ty fivoriana ity dia azo antoka fa eto ianao sy ny fanatrehanao. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny voninahitra ny fankasitrahana ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natao hitehaka mafy ho an'i Jesosy tsika dia tao androso avy hatrany amin'ny fandarina manaraka. Hideran'Andriamanitra tsika mety hira mbola vaovao aminao fa zao noho ny tononkira fa ao anatin'ny tononkira dia misy hafatra Andriamanitra manokana ho anao. Le Andriamanitra tsy natao tanana, le Andriamanitra tsy namorona nizanizanarana, fa le Andriamanitra miantso anao amin'ny anarany. Zany no Andriamanitra tonga eto miantso anao hiverina amin'ny androany. Anao hifantoka amin'ilay tompony sy mpanjakany mpanjaka. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Izy le Andriamanitra tsy natao tanana. Halleluja. Halleluja. Tonga soa eto ianao Jesosy. Tonga soa eto ianao mpanjakany mpanjaka. Tonga soa eto ianao tompony tompo. Le Andriamanitra tsy natao tanana.